Taorian'ireo fampifanana samihafa izay efa nomena ireo mpampianatra amin'ny teny vahiny eto Mahajanga. Ity indray ny andiany fahatelo noentina ho azy ireo niaraka tamin'ny ramatoa Rijasoa Andriamanana Josoa. Mpampianatra mpikaroka avy any ivelany ary mizara izay kely ananany ho an'ny mpampianatra namany eto Mahajanga. Le androany zany de développement professionnel ho an'ny mpampianatra teny vahiny momba ny fampidirana ny kolotsaina malagasy amin'ny fomba fampianarantsika eto Madagasikara zany. Izy io moa de andiany fahatelo satria fa nanomboka tamin'ny 2014 zany l'izy de nisy tamin'ny 2015 de amin'ty 2016 zany ny andiany fahatelo am'le izy ka ny mahasamihafa azy amin'ty 2016 ty zany de ireo mpampianatra efa napiatra an'le pédagogie zany zay mpampianatra avy eto amin'ny lycée Philibert Ratsirana anaky 10 de izara ny traikefany rehefa nampiasa ny pédagogie io zany hoe nivoaka pikaroana vonjimaika anga nilazako azy amin'ny reto mpanatrika androany reto de maharitra andro andro zany le izy androany sy rapitso ato amin'ny lycée Philibert Ratsirana. Le izy ty natram'izay ny fomba fampianarana teny vahiny de mampiasa an'le kolotsaina vahiny. De amin'ty zany de hoe mampiasa ny kolotsaintsika malagasy fampianarana teny vahiny. Zany hoe raha iresaka anao taloha hoe pain beurré à la confiture ny petit déjeuner de omena malalaka sy amporisihana ny ankizy laza hoe godrogodro, mokary, vary sosoa, vary amin'anana. Zay zany izy de mba tsy ho vahiny zany izy fa mba tsy hoe miova nationalité raha vao miditra ao amin'ny salle de classe. Iray amin'ireo mpampianatra mampiasa ilay pédagogie vaovao ity mpampianatra teny vahiny atao amin'ny lycée Philibert Ratsirana ity. Manao ahoana tokoa reny fahitana izany fomba fampianarana vaovao izany. Efa intelo zao nisy an'le fiofanana hoe mampifandraika ny kolotsaina amin'ny fampianarana teny vahiny. Tamin'ny voalohany ohatrany hoe fampidirana de nisy fanaovana plan ana lesona koa tamin'izay. Ray andro izy tamin'izay de tamin'ny faharoa nisy fomba fampianarana indray zany nentiny avy any hoe raha anao an'le mampifandraika amin'ny teny vahiny ianao mampifandraika ny kolotsaina amin'ny teny vahiny de misy indray plan hafa vaovao hitondranao amin'ny lesona. De izy io zany arakaraky ny thème ampianarinao any ampianarana no mety ampifandraisanao an'le kolotsaina amin'le teny vahiny. Fa misy ohatra zay zao mampianatra terminal misy thème tsy de mety ampidirana an'le kolotsaina fa matetika izy azo ampidirana. De mampandray anjara kokoa ny mpianatra zany ao ampianarana lay fomba fampianarana vaovao. Ezaina ny ampitany zao amin'ireo mpampianatra manerina nosy raha ny fanampanazavany. Zava-dehibe tokoa mantsy izany hoe fampidirana ny kolotsaina malagasy ao anatin'ny fomba fampianarana eto amintsika izany. Hatreto anefa aloha dia ny mbola ao Antananarivo ny eto Mahajanga ary ny Toamasina ihany no misitraka ity fampianarana sy fampidirana ny kolotsaina malagasy ao anatin'ny fomba fampianarana ity.